memasuki malam ini. Ada sampai nama saya. Raskunda angkat kesana matang. Di dari untuk bahwa suci sana di rumah. Sebulan somasi. Ketinggian lebih bisa cuma mantu. Tak ada sih. Kami nak. Dia akan menjadi jawab dia dan hal.
dia papakaisyako. Mangaty andro lehibe izay Andriamanitra dia niakaran'i Jesosy tany Jerosalema faizay ary dia mpanaovanao asa lehibe koa eto. Fanokanana, fisofandrano, fanamasinana, reto ny voafidinao reto hitonga ny fantakanana. Ka eo aloha zany manafiherenay azo anay mananateraka izany. Apio ay ny fanahy masina hanomoan'ny voninahitra. Ny anaran'i Jesosy nangatana izany. Amen. Azafato ny fampianarana dia efa ampy gaby zay. Samy naheny ny tantaran'ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema faizay. Ny zavatra hitany sy ny Saitany tamin'izay fotoana izay. Fa ny manatrika antsika sady rosana dia mikasika azy ny vady reto. Mieritreritra zao fa toa dia mbola nisy vady niarana tokana nantsy vidantaso. Ny azy reto zao ny lehilahy hatokana ho tsiforano ho amasinina ho pastora hitondra ny fiangonana. Ny vehivavy ho tsiforano ho amasinina toy izay koa hitondra ny raha maty avao. Lehibe loatra izany. Ny zavatra tiako mba ho azavaina amin'ny akarana tany Jerosalema itoy diso hevitra Jesosy, diso fanantenana tamin'izany. Jerosalema araky ny voalaza teny amin'ny fampianarana teny renivohitry ny kendre ary faratapiny ny renivohitry ny vavaka. Nena nanesany tao Jerosalema filoham-pivavahana ny hoe Jesosy mpanjaka zanak'Andriamanitra. Ny raha nanivona mivavaka tany tamin'izay dia avy hatrany dia fielomana sy fankena zany ny mpanjaka avy zany. Zay ny zavatra ny vatoerana tany. Ary dia afara tamin'ny famonoana izany, fialomana izany. Mampieritreritra koa na diso fanantenanan'i Jesosy. Fa ny hevitra izy fa noho mahatana ny vavaka Jerosalema dia ahita vavaka mirindra tsara ny fifankatiavana sy ny firaisana zay zavatra manatinay. Fitaovam-pivavahana masina hanamasinana n'Andriamanitra. Zay fanantenana. Nefa inona no hita rehefa tonga tao anatin'ny fiangonana?
varoao fanakalo vonaroao ary nahatonga an Jesosy nananafahafizairana tamin'izany ka miteny mafy tamin'izany ka ivainy trano raiko raha ataonareo zory fiarainy zinahatatrao teo ngaho le filomatany fao zay nitondrany vavaka tany Jerosalema ny fiangonan'Andriamanitra mba mieritreritry ankety nereo olona mpamangy esotanana ireo nilaza esotanana dia faherana zao tontolo zao mieritreritro aho raha mba mandalo hoe ireny koa inona no mba zavatra hitany mahita raha mahafinaritra ve mahita raha mahafinaritra ve sasanatria raha mahaleo tahaka ny nahaleo Jesosy mivavaka tany Jerosalema ko inona no ivereny zay nitoetra ny olona sy ny fientin'ny olona